dia mbola faly miarabantsika, miarabanao izay mijery sy miaino izao fandarana manokana izao. Tsy ahivontsika fa raha teo aloha isika dia nijery ny vahaolana izay omen'Andriamanitra manoloana ny toe-javatra izay misy eto amin'izao tontolo izao, krizy ara-toe-karena, fiakaran'ny vidim-piainana, olana moraly, olana ara-boajanahary, tontolo iainana sy ny sisa, dia ny vahaolana izay nomena tamin'izay fotoana izay dia hoe andeha aho. Satria miantso anao, Andriamanitra manao hoe andeha anaraka. I Jesosy Kristy no ilay vahaolana, ilay miantso hoe andeha anaraka. Ka omatsika dia efa nanapa-kevitra fa amin'ity anio kosa isika dia hijery loha-hevitra voalohany, dia ny dingana voalohany izay andehanantsika. Inona ilay dingana voalohany izay tokony andehananao, andehanako, andehanantsika raha miantso Jesosy hoe andeha anaraka. Mialoha izany dia ny tenako dia fitaovana ihany fa manasa anao hanondrika ny loha hivavaka. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao. Misaotra anao satria mbola manana tombontsoa, mandinika ny soratra masina ao anatin'izao loha-hevitra andeha ao izao. Mangataka ny famelana, ny tsy famenjehanay Tompo, ny mpanomponao izay manatrika eto anoloana. Mangataka ny iasan'ny fanahy masina ary azonay mifantoka amin'izao fandarana izao. Manatrehanay fatonona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Inona no dingana voalohany izay tokony andehanana? Fantatsika loatra ilay fitiavan'Andriamanitra. Tena tian'Andriamanitra ianao. Tian'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao. Tiany ho tafavoaka amin'ny olana miseho eto tany, aty izany ihany, fa andova ilay fiainana mandrakizay. Fa toy izao no itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Andriamanitra dia tia izao tontolo izao, ilay planeta tao anatin'ny voarina riny, ilay hany naningana, nanota, nanaika ny tsy ankatoa ny didin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fampidirana ny fahotana teto. Tsy navelon'Andriamanitra ho amin'izao ity planeta ity, fa tonga namonjy azy izy. Fony mbola mpanota izao tontolo izao, dia maty hamonjy antsika Kristy. Nilay toerana fahotana nisy antsika mihitsy zany no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany. Tian'Andriamanitra izaho sy anao, na dia mpanota aza. Ny fahotana dia ny fandikana ny didin'Andriamanitra sy ny lalàn'Andriamanitra. Ary ao amin'ny toeram-pahotana io no tonga indrindra Jesosy mitsangana ka mandondona eo amin'ny varavaran'ny fo mba ahafahany miditra ao amintsika. Ka ny loha-hevitra androany dia hoe inona ny dingana voalohany tokony andehanantsika? Inona ny dingana voalohany tokony andehanantsika? Averiko indray fa Jesosy dia miantso tianao, miantso anao ao amin'ny toerana misy anao. Ninona toerana misy anao? Fantatsika fa efa resantsika ao maty fa na ny mpamory rehetra na ny vehivavy janga aza dia natsony Jesosy. Namena tsaky ny tsaka aza ny fahotantsika dia ofitsiny tahaka ny oram-panala. Araka ny voalaza ao amin'ny Isaia. Tsy hitadiny marina izy fa ny mpanota hibebaka. Ary izany no nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana
isolo antsika ny sazy izay tokony hiatra antsika vokatry ny fahotantsika dia nozakainy tamin'izany. Ny dingana voalohany tokony andehanantsika zany dia ny fialana amin'ny fahazaran-dratry. Ny faholtona vokatry ny petiny izao tontolo izao. Ny fahotana izay efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ireo toetra izay tsy nambolen'Andriamanitra satria araka ny Genesisy toko voalohany 1:20 dia nohain'Andriamanitra tahaka ny endrintsika, nanana hatsaram-panahy izao tontolo izao. Ny olombelona tamin'ny voalohany nanen'Andriamanitra azy. Nanana ny toetra na ny vatana tomady fa saingy simba ny fahotana izany. Ary ireo toetra atao hoe vokatry ny fidiran'ny Satana izay tafiditra teo amin'ny olombelona, ilay toetra ratsy ireny tokony ialana. Zao mantsy ny voalaza ao amin'ny Isaia 8:20 dia hoe ny fahotana no efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ny fahotana no efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ka ilay fahotana zany dia Andriamanitra ny teny faharan'ny zanaka no anafaka dia ho afaka tokoa ianao. Afaka no afaka amin'izany fahazaran-dratsy sy fahotana izany. Ary zany no tokony andehanana voalohany, hoentina ho sasana sy ho diovin'i Jesosy. Izany natokavany teto tany sy nahafatesany teo amin'ny hazofijaliana. Dia ny hamonjy antsika sy ny hamela ny fahotantsika maimaimpoana ary hanadiovantsika raha mihaikeloka sy mibebaka marina tokoa isika. Andehany no lohahevitra izay resahantsika mandritra ity famelabelarana rehetra ity. Hoy ny antsony Andriamanitra tamin'ny Abrahama ao amin'ny Genesisy 12:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao, ary ny trano rainao, hankany amin'ny tany izay asehoko anao. Fa nahoana moa Andriamanitra no niantso an'i Abrahama? Araka ny voalaza ao amin'ny boky Fanahy faminina izay nisoratan'i Ellen White, dia tamin'izany fotoana izany izy dia i Abrahama no hita fa tsy manatsiny sy marina teo anatrehan'ny olombelona niaina tamin'izany vanim-potoana izany. Ary ny dadan'i Abrahama dia efa niala tamin'ny toerana misy azy, natsapa ny faharatsiana nanodidina dia tonga tao Harana. I Harana dia atao hoe firenena izay atao hoe mbola mpanompo sampy, atao hoe miaina ao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao, ara-nofo sy ny fahotana. Ary Andriamanitra dia niantso an'i Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao, ary ny tranorainao, hankany amin'ny tany izay asehoko anao. Raha mbola nitoetra tao Harana i Abrahama dia azo antoka fa mety ho sarona ny ara-nidiny satria mianaka sy manome hery miasa mangina ny faharatsiana tao, ka mety ho anisan'ny voapetina koa izy ao anatin'izay. Ka dia niantso Andriamanitra any amin'ny tany izay nasehoko anao. Mbola tsy fantatra. Ka dia ny vady nasehitrin'Andriamanitra Abrahama tamin'ny Andriamanitra dia eo amin'ny 1:4 dia manao hoe dia nandeha Abrahama araka izay efa nolazain'i Jehovah tamin'ny alota koa mba niaraka taminy. Abrahama moa no tena mbola fiantsoana azy tamin'izay fa tsy Abrahama. Mila niala i Abrahama teo amin'ilay toerana Harana izay mbola natsakan'ny fampotsampy mba hanorina fonena vaovao, mba azahoana maneho ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Maneho ny mahazanak'Andriamanitra. Dia tsy maintsy nandeha izy. Tsy maintsy nandeha amin'izany toerana paharatsiana izany. Miala tamin'izany. Tantara voalohany izay. Ny faharoa dia ilay zanak'Adala ao amin'ny Luka 10:12 Manao hoe: iangy aho
dia ody any amin'ny raiko. Hanao hoe raiko io, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho. Iainga aho. Ny iainga dia midika hoe j'irai, na hoe andeha aho. Fa inona no toerana nisy ilay zanak'adala tonga azy teny hoe iainga aho? Inona ny toerana nisy azy? Ny toerana nisy azy dia ninana ny atao hoe fihinan'ny niaraka ninana tamin'ny biby fiompy ilay zanak'adala. Laniny tamin'ny rendrarendra lay lova izay nangatahany na dia mbola velona aza ny rainy. Ary natsiaro izy fa teo amin'ny rainy no nisy ny fialofana. Ary lasa lavitra izy, lasa lavitra vokatry ny fitaoman-dratsy sy ny fahotana. Ka te hiala izany toeram-paharatsiana izany, toeram-pahotana. Toerana izay tsy azo antoka, araka ny voalaza ao amin'ny Isaiasy 7:15, hoe ny fahotana no hevitra mampisaraka. Izay toerana izay mampisaraka amin'Andriamanitra. Zava-doza rasana bavy ity fahotana ity. Ny fahotana dia no aloha tamin'ny sarany lafo vidy dia ny nahafatesany zanak'Andriamanitra mba ho avitra ho amin'izany. Ary zava-doza ny vokatra ny fahotana izany. Dia ny fisarahana amin'Andriamanitra. Teo anatrehan'izay dia tapa-kevitra ilay zanak'adala fa iainga dia ody any amin'ny ray. Mandio izy hoe efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho. Naneho fibebahana izany, naneho fiakenkeloka izany. Ny dingana voalohany andehanantsika dia miala amin'ny fahotana. Mitarika ho amin'ny fanekena izany izay fahadisoana. Ny atao hoe fahadisoana dia ny fandikana ny didin'Andriamanitra. Misy didy folo izy ireo. Ny anankiray momba ny fitiavan'Andriamanitra. Ny etapany faharoa ny didy dimy ka hatramin'ny fahafolo dia ny fitiavana ny olombelona tahaka ny tenantsika. Dia tsy hanao ratsy azy isika fa ny fitiavana azy. Aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mamono olona. Izany fandikana izany atao hoe fahotana. Misy ihany koa ny atao hoe zavatra tokony natao nefa tsy natao dia heloka ihany koa izany eo anatrehan'Andriamanitra. Ary soa fa manana ny fanahy masina isika mampatsiahy antsika ireny fahadisoana ireny. Satria ny fanahy masina hozy izy ao amin'ny filazantsarany Jaona dia mitarika antsika ho amin'ny fibebahana. Dia ny fiverenana amin'Andriamanitra. Ary raha toizantsika io tantara io manasa anao koa mamaky izany eo amin'ny Luka 12:12, nanahoana ny fihetsiky ny rainy manoloana ny fiverenan'ity zanany lahy ity. Vao tazany lavitra ilay zanany dia niazakazaka izy. Nanomana ny akanjo, nanomana ny peratra ary nofihininy rehefa tafaverina tao an-tranony. Nanaova ny fanasana. Satria ny fifalian'ny lanitra dia ny mpanota anankiray ny bebaka dia izany no atao hoe fifalian'ny lanitra. Aza mieritreritra nalay mpanao ianao fa Satana no mety manome sainantsika indraindray hoe efa lavitra loatra ny fahotanao, efa tena tsy afaka miverina amin'Andriamanitra intsony ianao fa mihoatra ny fetra. Tsy avy amin'Andriamanitra izany. Fa n'Andriamanitra na dia ninina fahotanao dia voavelany rahan'i Jesosy izany rehefa miaiky sy mibebaka ianao. Ary Andriamanitra tsy mandatsa fa ampitiavany tahaka an'ilay ray izay nisakabona ny zanak'adala no andraisany ianao. Ary omeny akanjo vaovao ianao, akanjo fotsy. Ary ho sasany raha manaiky. Ary omena peratra manome aliansa hoe miaraka amin'i Jesosy ianao. Rasana bavy, mila miala isika. Raha hiaraka amin'i Jesosy isika, esory ny enta-mavesatra. Ianareo izay miasa fantatra sy mavesatra esa hozy izy, makanesa fa izaho hanome fitsarana. Mateo 12:17. Mila miala amin'ny fahotana isika. Io enta-mavesatra io, mavesatra ny fisainantsika, mavesatra sy ahitantsika tory io, dia ny fahotana dia antony mahatonga izany. Tantara anankiray farany no resahako aminareo dia ao amin'ny Isaia 41:5. Izay nahitana Isaia mpaminany ny voninahitran'Andriamanitra. Eo amin'ny 1:5 dia voalaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
lozako, maty aho, fa lehilahy maloto-tomolotra sady ato amin'ny firenena maloto-tomolotra no hitoerako. Fa ny mpanjaka dia Jehova, tompony maro no efa hitako. Nahatsapa Isaia mpaminany. Isaia moa izay olona voatsonga manokana amin'ny mampaminany azy. Nantsoin'Andriamanitra hiala hiasa aminy, himpitondra ny teniny, hiasan'ny fanahy masina. Kanefa dia samy mpanota izy rehetra. Sika rehetra izao dia samy mpanota. Dia natsapa ny fahotany koa Isaia. Lozako fa malotomolotra ozy izy ao amin'ny firenena malotomolotra. Sady izy natsapa ny fahotany ny tenany sy natsapa ny fahotany ny firenena izay misy azy. Teo anatrehan'ny voninahitr'Andriamanitra zany dia nahatsiaro, niantoraka Isaia fa mpanota, niaiky ny heliny. Ary Andriamanitra ve teo anatrehan'izay? Tsy nandatra Andriamanitra. Satana no miapanga antsika vokatry ny fahotantsika. Fa Andriamanitra dia manavitra antsika, manainga antsika hiala amin'izany toeram-pahotana izany. Ary tiany diovina amin'izany isika. Ary rehefa voasasana dia tena madio tokoa. Dia nisy anjely, Serafima, nitondra vainafo, natehiny teo amin'ny vavan'i Isaia, nalainy tavy amin'ny altara. Maneho zany fa raha nalotomolotra izy nodioviny Isaia. Tena mbarany fa afaka ny helikao ary dia voavela ny fahotanao. Fa maninona moa no nanao an'izany Isaia? Satria taorian'izay dia niantso Andriamanitra hoe iza no handeha hirakay. Iantso azy Andriamanitra hoe andao anaraka, ho irahako ianao, anatanteraka iraka. Dia tsy afaka ny anao ny iraka aloha Isaia raha tsy madio ny molony, raha tsy afaka ny fahotany. Ary nafahan'Andriamanitra izany. Ary rehefa afaka izany iraka, izany fahotana izany, dia rehefa niantso Andriamanitra, araka ny voalaza, dia hoe an'Andreo no feo tompo aho izy, nanao hoe iza no irahako, ary iza no andeha ho irakay. Dia hoy izao, inty aho, irao aho. Izany no valiteny mahafa-po, nomeny Isaia, tomolona ny antson'Andriamanitra. Kanefa talohan'ny namaliny ny antso dia tsy maintsy ahafahany hiaraka, anatanteraka iraka miaraka amin'Andriamanitra, dia tsy maintsy niodiovina aloha izy. Tsy maintsy niaiky, nanala ny entana mavesatra, dia ny fahotana ny fanikana ny ditin'Andriamanitra izy, niaiky ny fahotana, dia nibebaka marina tokoa. Dia afaka niaraka niasa tamin'Andriamanitra Isaia. Ary hitantsika fa mpaminany Isaia dia anisan'ny nanao antso lehibe, fampitandremana ny vahoaka tamin'izany, izay niemitra ny jiosy, niemitra ary nampitandrina fa raha mbola mitohy izao dia ho babo any Babilôna ianareo. Afaka niara niasa tamin'Andriamanitra tsara mpaminany Isaia, satria voavela ny heloka. Irazana bavy miantso anao izay manatrika eto Andriamanitra. Andeha anaraka hozy izy Jesosy. Nisy valiteny anankiroa omaly hitantsika. Ny valiteny voalohany dia ilay lehilahy matoa ny teny hoe andeha aho. Lehilahy matoa ny teny hoe tsy andeha aho fa tapa-kevitra fa andeha izy. Ilay fahalalana teny hoe tsy andeha aho. Ilay fahalalana ny teny hoe nandeha aho kanefa tsy nandeha izy. Fa ankehitriny dia misy valiteny tsara izy ity. Tena tsara. Dia ny Isaia dia hoe inty aho, irao aho. Voavela ny heliny dia nandeha izy. Razana bavy. Miantso anao ny tompo. Andeha. Andeha tian'Andriamanitra raha ho afaka amin'ny fahotanao ianao aloha voalohany indrindra. Ireo fahazaran-dratsy izay mbola mamatotra dia vonina hamela heloka i Jesosy Kristy. Maimaimpona. Ary fifaliana ho azy ny mpanota anankiray mibebaka. Ary rehefa izany dia afaka hiantso azy hoe andeha anaraka. Afaka hitenao hoe inty aho, irao aho. Raha vonina ianao, vonina andeha, manam-paniriana ireo fahazarana tsy araka ny sitrapona amin'Andriamanitra izay mamatotra anao. Tian'Andriamanitra nefa ianao handeha anaraka azy ho tonga mpianatra. Dia
manasa anao hivavaka. Mba ho fasan'Andriamanitra ireo fahotana, mba ho diovin'Andriamanitra izany, ary tian'Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy ianao. Taka ny antsony ny mpaminany Isaia, taka ny niverenan'ilay zanaka adala, taka ny nandehanany Abrahama ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Raha vonina ny andeha ianao, dia manasa anao hanondrika ny lohanao hivavaka hiaraka amiko. Rainay izay ny an-danitro, tera sy laza sy voninahitra no atolotra ianao. Misao satria Andriamanitra tia anay ianao, tia anay amin'ny toerana misy anay, na dia tsy tanteraka azy izahay, na dia mpanota azy izahay, dia tianao. Tianao ho afaka amin'izany faharatsiana izany. Koa mamelany ny tsy fahamendrehako, mamelany ny tsy fahamendrehan'ny mpanomponao izay manoloana eto ankehitriny. Diovy Tompo araka ny vavaka mangina izay tonony ny amin'ny mety tsy fahatanterahany Tompo, asehoy fa mpamela heloka ianao. Asehoy tanterao ny teny-fikasanao fa raha ny zanaka no anafaka dia ho afaka tokoa. Koa angatahana indrindra Andriamanitra, mba te handeha hiaraka aminao izahay, tsy misy enta-mavesatra, tsy misy fahotana, andeha ho tonga mpianatra ao. Koa dia midiratreritra ianao amin'ity mpanomponao izay mijery sy mihaino ity, ary asehoy fa afaka ny amin'ny fahotana izay. Zavavaka izany dia tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.